HCC tsipika Detroit anio 7 mars 2024 navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no antony anaovana izao fanambarana izao. Ny filazana fanoravana io fanapahana io ny birao maharitra ny antenimieram-pirenena dia mampisavorovoro ny saim-bahoaka. Izany no antony izao fanambarana izao. No amafisiny io fanapahana navoaka ny fitsarana avo ny lalam-panorenana io fa mipetraka ara-dalàna ary mbola manohy ny asany ny birao maharitra izay lany tamin'ny fomba demokratika, mangarahara, malalaka ary nandraisany rehetra anjara sy nekeny rehetra ny 8 sy 9 febroary farany teo. Toerinay marindrano nitetika na fikasana rehetra na ankolaka na mivantana andravana ny birao maharitra indrindra amin'ny alalan'ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana hoentina anatanteraka izany. Voafidy izahay birao maharitra fa noho ny fankahalana na alako bika sy alako tarehy na ny tsy fakasitrahana ny vehivavy ho filohan'ny androm-panjakana voalohany eto amin'ny tantaram-pirenena dia anaovana amboletra ny fandravana anay. Mahalasa fisaina ary mampiahiahy ny fitsabany fahefana panatanteraka amin'ny raharahan'ny fahefana manao lalàna sy ny fahefana panatanteraka ny lalàna. Mariana etony fa masy mandidy ny antenimieram-pirenena amin'ny fandaminana ny raharaha rehetra ao anatiny, indrindra fa ny fifidianana ny birao maharitra. Tandindondoza ny demokrasia satria ny safidim-bahoaka mihitsy no voahitsakitsaka ankehitriny. Manoloana ny zava-misy dia mananontany ny jadona satria izany safidim-bahoaka izany voahosihosy miaraka amin'ny lalam-panorenana. Ho ajaina ve ny lalàna satria